sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro tany ilay tompo mahery eo an-tanany ny fanjakana sy ny fahefana ary ny voninahitra. Mbola faly miarabantsika jiaby rim-piaino ajaigny izay tratranay eo am-pagnarahana an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika jiaby izao. Alahady 9 Janoary 2024 izay andro ankalazan'ny fiangonana ny nisehoan'i Jesosy Kristy na ny Epifania. Izao tontolo izao no iren'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany. Izay ny lohahevitry naroson'ny fiangonana ho antsika izay no ndeha afakafakaintsika amin'ny alalan'reto vaky telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika izay arahin'ny toritenin'izy iray aman-drenitsika dia i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ke ndao arantsika ary izay ny vaky ombana toriteny izay. Vaky masina voalohany, bokiny izay ampaminagny. Miposaka eo anivonao ny voninahitry ny tompo. Mitsangana ka mamirapirata ry Jerusalema, fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka ao aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro ny haizina fa nanarona ny tany, ary ny aizimpito nanarona ny firenena, fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao, ary ny voninahiny miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena, ary ho eo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo manodidina ny masonao, ka jereo izy rehetra mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy tamy avy lavitra, ny zanakao vavy entina antrotroana. Hahita izany ianao amin'izay, ka ho miramirana hibitaka sy ravoravo ny fonao, fa ivantana aminao ny haren'ny ranomasina, ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Ho rakotry ny angamena vavazavon-tany mba mindrameva avy any Madiana sy Efa ianao, ny ansaba rehetra ho avy hitondra volamena sy emoka manitra, ary hitory fideranan'ny tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra. Amalelu
Marinalo atuluhinandrina panapaka Sini zanakandrina udimbini Nifahaza mitsorarajarini Kanivuiti tutufiadanana Niavona ivimbina mitsili Nimahanta sinyuru timeni Nibamurita kusufungurana Wakahanja nifana pahani Kautuni maswanda mambulana Dehana hakanyando miviluna Sinigurana tanifalunaka Aminando nyamuni nirarini Arimanda pavatini vulana Niarisi fane pahalemana Lavurarisi venu tanteraka Panzakare etani andefana Dianuka hanefani etani Tuizani nyavya tsinanana Dianatuna nuluta asina Alekula ya wanachehani Nipanzaka zimisha vaka Wavirafirene nishatukuli Bahia kifate na panupuli Enisharane na wanjemanisha Sana kama nitunja vyadanana Famanzaka mina ya pitiavana Mana marina na nifanalini Nai turva vama fani Kristi Ni turva vama fani Amalelu Nai turva vama fani Kristi Ni turva vama fani Amalelu Vakteny masina faharoa Taratasiny masinda Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Tonga iray lova sy iray tena ary miombona amin'ny fampanantenana amin'ny jody ny jentily. Ry kristianina havana, aoka orenareo ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo. Izany hoe, ny fanambarana nampahafantatra ahy ny zava-miafina izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tany aloha, toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny apôstôliny masina sy ny mpaminaniny ao amin'ny fanahy masina. Dia izao, ny jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mpiombona ny fampanantenana amin'ny jody ao amin'ny Kristy Jesoa noho ny ninoany ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny tsy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny tsy fanambarana. Teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny izy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny.
Evanjely Masina nosoratan'ny Masindahy Matio. Tonga avy any Antsinanana izahay mba hitsaoka ny mpanjaka. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodea i Jesua tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, dia indreo nisy mady avy tany Antsinanana tonga tany Jerusalema nanao hoe: aiza ilay mpanjakan'ny Jody voateraka? Fa efa nahitany kintana tany Antsinanana izahay ka nankaty mba hitsoka azy. Raha nahare izany i Heroda mpanjaka, dia taitra izy mba amin'ny Jerusalema rehetra ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalana tamin'ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe: aiza no ahaterahan'ny Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tany Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ny renivohitry Joda, fa avy ao aminao no ivoahan'ilay mpanjaka izay ifehy any Israely oloko. Dia nalain'i Heroda mangingina ny mady ka noadadiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy. Ary naniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe: andeha ka fotopotory tsara ny amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba hankanesako any koa hitsoka azy. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany tany Antsinanana, fa nialoha azy ambara-pijanony teo ambonin'ny izay nitoeran'ny zaza. Faly dia faly izy noho nahitany kintana, ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka nitsoka azy. Ary noho efa nosokafany ny fitoeran-drakiny dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy ambokamanitra ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalan-kafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola ao anatin'ny fankalazana ny Noely, Andriamanitra eo anivosika, ary izay raha teo moa ny lohevitra hoentisika mamakivaky an'izao taona ny fandaliana-ponoana hibanjinansika any Jesoa eo anivosika miara-dalana amintsika. Izao fankalazana ny epifania Andriamanitra miseho eo anivon'ny zao tontolo izao no azo lazaina fa mabaribary amintsika izany hoe Andriamanitra eo anivosika. Izay tokoa ry kristianina havana, raha mankalaza an'izao epifania izao sika ny nisehon'ny Tompo, dia mankalaza ny lahatr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, dia sinona izay fa izao tontolo izao no iren'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany, ho olo raika aminy. Ka ny epifania izao no mampiseho amintsika izany vaovao mahafaly lehibe izany, ary ireo mazy izay tonga mitsaoka any Jesoa zazakely lay mpanavitra, dia mamneo amintsika an'izany vaovao mahafaly izany. Izay tokoa ry kristianina havana, na dia maro samihafa aza ny toetrasika olombelona, na dia samy manana ny fiaviany azy isika, dia no arian'Andriamanitra olo raika aminy, ary zay no asambarana ho asika, ary zay no sitrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany raha nahary asika izy. Ary izay no ambarany vakiteny voalohany ao amin'ny Isaia, dia enitsika sara fa Isaia manambara amintsika fa misy fahazavana dia sinona fanazavan'ny Tompo, ary mianso ny vahoaka rehetra
ao Jerosalema lay tanàna ny fiadanana ka engany mba izany tokoa ny tanànasika siraikaraika ary dia izany tokoa ny fianakaviasika hitanteraka izany raha misokatra ny fosika ary dia miroso isika mamonjy an Jesoa ary i Jesoa no mandray asika ka hiposaka tokoa ary ho ansika ny fahasoavana miposaka eo amintsika tokoa ny fahazavan'ny tompo ary dia izay no sitrak'Andriamanitra ary izay koa no irina ho ansika rehetrarehetra amin'izao taona vaovao izao amin'izao taona andalinasika an Jesoa eo anivosika i Jesoa miara-dalana amintsika ary izao kosa nefa aoka ho fantatra sika fa miankina amin'ny fosika sy ny fahavonona sika ary indrindraindrindra ny conviction sika izay rehetra izay fantatra sika fa araka io fampianarana ao amin'ny evanjely io araka ny tantarany Mazy dia izy ireo nitady an Jesoa na ny marimarina koa nitady izay ny marina ary ny marina no mahaolonavaka tonga tao amin'ny Heroda izy Heroda rakotry ny avonavona rakotry ny fialonana ny fony Heroda ka sy nahita ny marina izy izay tokoa ry kristianina havana ho ansika zay miaino an'izao fandaharana sy ny fampianarana izao aoka ho fantatra sika fa sarotra ho an'i Jesoa miditra ao amin'ny fony izay feno fialona feno avonavona io le lazain'ny papa matetika hoe rafo bazary zany hoe feno zavatra mifangaro maro samihafa ny fosika dia sy afaka hidiran Jesoa satria efa feno ny fo tahaka ny fony Heroda eto feno ny fony ka sy nahita ny afatra noentiny ireo Mazy izy ary dia izay koa ho an'izay feno fieritreretana maro isan-karazany fa ho an'ny mpanetry tena kosa dia afaka miditra tsara ary dia mandroso ao aminy i Jesoa ary dia izay ilay kintana dia ny fampianaran'ny eglizy ny fanilon'ny fanahy masina izy no manilo ansika ary manoro ansika mandrakariva ny lalana ka ahatonga ansika ao amin'ny Jesoa ary zinona moa zay fa ahatonga ansika ho fianakaviamen'Andriamanitra ary dia izay no nataony ireo Mazy nanaraka ny kintana izy ka nahita ny Jesoa ary dia niankohaka zany hoe nanaiky ireo zay manam-pahaizana indrindra tamin'izay fotoana izay dia nieky ary zay ny fihekempinoana io nataon'ireo Mazy ireo ny fihekempinoana matetika isika no manontany hoe Monseigneur ahoana no ahafantarana fa manam-pinoana ahoana ny ahafana milaza fa mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia hoy izao ary dia averiko matetika io rehefa isika mahafoy ireo Mazy ireo zay tena sarobidy tamin'izy ireo no nafoiny tamin'ny ho an'i Jesoa tamin'izy rehefa nifankahita tamin'i Jesoa ary zay tokoa no manambara fa velona ny finosika raha mahafoy isika ary mahafoy ny tena sarobidy indrindra ary dia izay no vokatry ny fandaliana-pinoana ho ansika amin'izao taona ny banjinasika ny Jesoa eo anivosika raha mahafoy isika mahafoy ara-panahy mahafoy ara-tsaina mahafoy ara-nofo ary dia ao anatin'ny fanetretena izay hitasika fa sy niverina tany amin'ny Heroda ireo
mazy indrearea hoe nahita ny tompo zahay tanatin'ny fanetretena izy ireo ary de niverina tsy moramora any amin'ny tany aviny. Izay tokoa ny fahafoizana ataosika dia manambara fa mandray an-tanana isika. Izao tokoa ny fotoana andresasika an-tanana ny eglizy amin'ny alalan'ny asom-pinoana. Ny asom-pinoana ho isika dia isika katolika ny finoasika ka manome asina ny finoasika sika amin'ny alalan'ny fahafoizana ka atolotra sika arak'izay asom-pinoana izay. Ka ny finoana tahaka ny reto mazy reto dia manamasina niverina ao anatin'ny fahamasinana ireo mazy ireo, zany hoe lalan-kafa hoy ny evanjely, zany hoe sy lalan'ny avonavona mety nanagneriteritra izy ireo noho ny fahaizany fa lalan-kafa no nalehany ka no de any amin'ny fonenana izy nanambara ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izay koa ho ansika zoentsika irerehavana ny fahafoizana fa manambara fiavozana ao amintsika ka taona vaovao hitondra fiadanana eo anivosika. Dia izay tokoa no ambarany masindahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa rehefa tanteraka tokoa zay fiavozana izay ka i Jesoa eo anivon'ny fiainantsika miara-dalana amintsika ary anivon'ny fiainantsika manontolo amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no fiainantsika. Dia hoy masindahapoly ny gentily sy ny njody dia iray lova iray aina ao amin'ny Jesoa. Ary dia izay tokoa isika ny gentily no ireo spino hoy masindahapoly dia tonga pino iray loha satria samy mahafoy ao amin'Andriamanitra. Ary dia izay tokoa no ankalaza isika amin'izao epifania izao olo raika amin'Andriamanitra isika, olo raika mahafoy an'ilay tonga nafoy ny mahandriamanitra azy, nataony tsinotsinona ny mahandriamanitra azy mba hamonjenasika ka andray azy tokoa isika mandray azy amin'ny fiainantsika ary izy miara-dalana amintsika. Ka raha izy miara-dalana amintsika dia ao anatin'ny fiadanana isika, ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny. Ary dia izay ny tena fihavanana marina izay andrandray isika matetika ary averimberisika matetika ny fampihavanana. Raha i Jesoa no eo anivon'ny fiainansika miara-dalana amintsika dia ho tanteraka tokoa izay fampihavanana sy ny fihavanana izay. Ary dia efa miandrandrana izany isika amin'izao vavaka ataosika izao. Ry Jesoa tompo engany izahay tokoa anovany vonay andray anao hiala amin'ireny bazary maro mamatopatotra ny vonay ireny ka iombona bebe koa aminao, hiara-dalana aminao, ianao anilo ny fiainanay ka tonga anay koa ho fahazavana ary indrindra afoy izahay anomeza amboninahitra anao sy firerehana ho anay fa kosa ho fanomeza amboninahitra anao eo anivon'ny fiainanay andavanandro. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky
siasantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania